Itombo aminareo manakariva ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy ilay tentsika amin'ny fitiavana tsy mety leva. Amen. Ny anjara mofinaina ao antsika amin'ity andro an'ity dia Jeremia 5:7-7 ka hatramin'ny 17. Jeremia 5:7-7 amin'ity andro sabotsy 12 Martsa 2022 ity. Amin'ny anaran'i Jesosy namakiana azy. Minoan'izany ivavaka sika. Misaotranao zay raha eo fa tonga amin'izao farany herinandro zao zay. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay, fa noho ny famindraponao nampaharitra ainanay mandrakariky. Koa misaotranao zay tompo. Tsy nanaisotroanao zany famindraponao nataonao taminay zany fa nataonao vaovao sy maraina zany. Koa ankehitriny raha ndre ny teninao zay, dia aza veriverina aminao ny teninao raha tsy efa nanotory ny fovatonay, nandavarava zay tsy nambolenao, ary nanaisotra zay rehetra farandratsy aty anatinay, fa mboly fiainam-baovao kosa dia le fiainanao amin'ny Kristy zay tianao iainanay ambara-piavinao eny ambonin'anitra, ay zanaka ny fanamasonao, miteneny ianao mangetahitanao ny fiainanay. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, ko nahoana aho no amelan'ny heliko, ka nahoana aho no amelan'ny helikao, efa nafoy ny zanakao, ka efa ninina tamin'izay tsy Andriamanitra, efa nampianaritra izy nefa jangajanga ihany, ka nihohitra niditra tao hatramin'ny vehivavy janga, tahaka ny soavaly tsara fahana izy, ka nikarenjy tamin'izay tiny, samy naneno tamin'ny vadiny namany avy. Tsy voaliko va izy amin'izany ho Jehova, ary tsy alako fo va ny firenena toy izany? Mikara mantany ianareo ka mamela izy. Nefa aza dia le vonina avokoa izy, isorony sakeliny satria tsy amin Jehova izy. Fa efa nivadika tamiko mihitsy ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda ho Jehova, nafoan'i Jehova izy, ka nanao hoe tsisy noho izy, tsisy lozan-jo antsika, ary tsy ahita sabatra namosary sika. Ny mpaminany dia anjary rivotra, ary tsy ao am-pony le miteny eny, izany no anjo azy. Ay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Raha mamaky manontolo ilay lahatsoratra masina teonay ianao ary mandinika izany, dia tsisy masoandro mihiritra mihitsy ho an'ireto firenen'i Joda sy firenen'i Israely reto. Tsisy masoandro mihiratra maizikitroko ny fahotana sy ny faharatsiana. Vokany indro Andriamanitra amaly azy. Zay ny voalaza eo amin'ny 5:7. Tsy voaliko va izy amin'izany? Tanasaina eo daholo ny faharatsian'i Israely. Ko nahoana no amela iny helikao, efa nafoy ihany zanakao, efa ninina tamin'izay Andriamanitra tsy izy, tamin'izay tsy Andriamanitra, efa nijangajanga, tia nambara neto hoe nijangajanga dia hoe lasa nakanan'ny hafa. Tsy nionona tamin'ny fanomponan'ilay Andriamanitra tokana ny Israely, fa lasa mivily lalana nanompo Andriamanitra hafa. Vokany nafoy amin'ny Jehova. Nga nafoy ihany, efa nivadika tamin'i Jehova. Verin'olo nafoy misy ery ambony tapany fafito, tapany faharoa, efa nafoy ihany zanakao. 12 nafoy an Jehova izy, eo amin'ny 11 efa nivadika tamiko mihitsy izy. Vokany tsy maintsy misy loza anjo ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Moa tsy izany koa va no ataontsika ankehitriny? Andro alahady mira mankalaza an'Andriamanitra ohatra ny hiakatra vilona any an-danitra. Miala ao am-piangonana, misasany ao am-piangonana sady ary dia efa mivily manisy tsy mankatao ny didin'Andriamanitra, manao zavatra tsy mifanaraka sy talohan'Andriamanitra. Maika moa fangaro amin'ity zao tontolo zao zay feno faharatsiana ity, dinika io dia tena manahaka amin'ny fanao zao tontolo zao.
Paoly apôstôly ary efa niteny hoe aza manaraka amin'ny fanao zao tontolo zao fa mivoaha fanavazana saina amatarana amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay masina sady marina no akasikany. No manao an'izany ve za sy ianao? Tsy manao an'izany tsika. Manaiky eo amin'ny loto fotsika. Fa fotsika ampalaviana Andriamanitra. Ny ataontsika fandavana an'Andriamanitra avokoa. Fafoizana an'Andriamanitra. Eo anatin'izany tsy magaga. Fa loza manatambo sy fahoriana manjotsika. Tsisy masandro miratra ao atsika. Izany nanafaka atsika amin'izao fahafatesana lehibe izao. Tsy misy afa-tsy Jesosy ilay nandresy ny faotantsika, nandresy ny fahafatesana. Izy ilay efa nambara hoe zanak'olon'Andriamanitra manaisitra ny faotany zao tontolo zao. Izy efa niteny hoe zay manantona azy tsy ho lavo mihitsy. Zao koa nolazaina amin'ny Isaia avianareo fandahatra amiko na dia tahaka ny jaka aza amin'ny faotanareo dia fotsy tokony tahaka ny olam-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ataoko vononondro fotsy. Koa manatona amin'ny tombo. Aza mipetraka amin'ny toerany faratsiana io. Angataon'ny tompo ananao hery ilanao faingana amin'ny faratsiana io nahoana zasy ianao ny teo faty. Tahaka ny teny tompo tamin'ny Israely hoe nahoana nareo Israely ny teo faty. Tsy maintsy ho faty ihany ny ratsy fanahy satria ny tambony fahotana sy ny faratsiana dia fahafatesana. Nefa tsy hitraka Andriamanitra ny hafatesana sy hafatesantsika ratsy fanahy. Fa mba ilako sy ilanao amin'ny faratsiana. Manatona ny tompo ahy. Fa zay manantona azy tsy ho lavo mihitsy. Zay manantona azy dia dioviny amin'ray ranosoa izay lasaka tao Kalvaria izay ampampadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamandomana rehetra. Amen. Misaotra anao izay raha eo fa nasehoanao ny ariary anay. Tsy ny Israely sy ny Joda ihany nefa nafoy anao sy ny efa mivadika taminao, fa zay fiangonana ankehitriny koa izay manonona ny anaranao ny andro alahady, zafakafa no ataonay mandritry ny fiainanay andavanandro, tena mamoetra, mampitapy mafy satria feno faratsiana ny tenanay manontolo tranato ka tranam-palaty. Iza nilay ampadio anay, iza ny anafaka anay amin'izao faratsiana izao. Tsy misy afa-tsy anao Jesosy. Jesosy diovy zay tsara ihany. Afao amin'izao fahafatesana izao zay firenenay dia ny firenena malagasy. Onjeo zay tompo fa tsy mahafonjy teny. Dia sitrakay ny ary hivavaka hoe ainay zay ny an-danitra, masinana eny naranao, ho tonga eny fanjakanao, ataony eny sitraponao, ny dia-tany tahaka ny tany. Menay niny anina sahazo anay ary mamilany erikay tahaka namilana izay meloka taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana zinery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Raisy ny tsodrany ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny finareo sy ny hevitra amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay niantso anareo sady izy ihany nanafaka no anafaka anareo amin'ny fahotanareo rehetra. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.